Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana manonona ny fiadanan'ny Tompo a. Aminao tsirairay avy izay tonga nasain'ny Tompo a ny amin'ity andro androany ity. Andro manokana ny androany dia andron'ny atoko-pihira ry havana. Atoko-pihira zany dia ny anjara toerana iray manokana ho fiderana any amin'ny lampam-voninahitra any. Tsy misy ataontsika afa-tsy mideran'Andriamanitra, mame voninahitra an'Andriamanitra ary efa any amin'ny lampam-voninahitra. Ka tandidon'izany zao atoko-pihira zao dia voninahitr'Andriamanitra ny arahantsika amin'izy ireo. Andeha mame voninahitra an'Andriamanitra tsika amin'ny Salamo 5:100 a. Salamo 5:100 a. Ovakitsika ny andininy rehetra. Raha mitovy ny baibolitsika dia any amin'ny pejy 220 sy 500 rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny feo avo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Alleluia! Midera an'Andriamanitra ao amin'ny fitoerany masina, midera azy amin'ny abakabaky ny heriny, midera azy no ny asany lehibe, midera azy aky ny alehibeany voninahiny, midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara, midera azy amin'ny valisy ny lokanga, midera azy amin'ny amponga tabaka sy ny dy, midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina, midera azy amin'ny kipantsina maneno, midera azy amin'ny kipantsina tsara feo. Aoka zay rehetra manam-pofinaina samy midera ny Tompo. Alleluia. Amen. Ataontsika. Za naharina manatitsaotra izahay fa efa no velomina katratrizao aneho o teraina e anao riray teraina Jeso tomponay terainay ny fanaiko terainay fampanesy sony andeny faharoa ny aizine falasiza mazavano naposakao levoniko ny otanan kazavao ny eve o teraina e ianao riray terainay Jeso tomponay terainay ny fanaiko terainay fampanisy so ny asana iatao ande ateonao kambata eo atao viovony nahitra andraisanainia o teraina e anao riray terainay Jeso tomponay terainay ny fanaiko terainay fampanesy so. Vavakitsika sokafo ny fonao nde hidera zany Tompo zany fa mendrika izany tokoa izy a. Sokafo ny vavanao e andeha ataovy a ny fisaorana fanomezam-boninahitra zao Andriamanitra zao. Eto am-pitsanganana iandry Jehovah Andriamanitra io, lay Andriamanitra nahary tongotra matanana anay. Eto ihany no anaovanay zao fiderana izao mbola eto amin'ity tany ity. Eto am-pitsanganana eto namezanay voninahitra anao. Zao no mba ainay olombelona ny amin'ny maha olombelona nofo anay. Eto amin'izao tranonao masina izao Tompo, anateranay ny famezanay fotoana ka namonjenay anao eto. Eto izay manatitra ny fisaorana, mankasitraka indrindra anao, midera anao, satria Tompo mbola velona hatrampamonjena. Mbola manana tombon'andro fahavelomana androany.
mbola nitahinao ny tsirairay avy, mbola isan'izay tonga eto, satria ao ny hafa zay tsy miaraka aminay tsony ny amin'ity androany ity, ao ny hafa zay tsy nahatratra izao 15 taona ny atokom-pira zao. Misaotra anao anefisainy amin'izay rehetra nataonao, fa tsara avokoa zay nataonao tao amin'ny fiainany tsirairay tamin'ny herinandro lasa iny. Ny omaly ireo rehetra ao anatin'ny fona sy ny sainay, nisehonao mahery, nisehonao velona teo amin'ny fiainanay. Mankasitraka ny Tompo ny amin'ity andro natokana ho fiaonana aminao, fiderananao. Raiso ny voninahitra atolotray anao, tsy mba tahaka ny anjely izay any amin'ny lapa amin'ny voninahitra ao ihany, fa izahay aty amin'ity tany ity ihany no manonona izao fiderana izao, manao hoe masina, masina, masina Jehova Tompo maro, henoko ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka anareo eny ampitoerana eny. Raha miala tany an-trano ianao ry havana iona amin'izany Tompo izany, nisarehako ny sainao apetrao tanteraka any arinanao, ny fiainana maizy anao ray manontolo, na iza anaranao, na inona toerana misy anao, na inona mety holokinao androany, apetrao ka adonoy, fandeha kosa mba mibanjina zao Andriamanitra zao. Le Andriamanitra miteny amiko sy aminao, le Andriamanitra velona, mbola manamarina isan'andro izany fahavelomana izany ka maneho eo amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao. Miteny izy ary tsy mitsahatra, mbola miteny izy satria mbola fotoana izao, fa ho avy kosa ny fotoana tsy misy tsony izay feo an'Andriamanitra ho henoko sy henonao. Fa izasy ianao andeha iona amiray any amin'ny lapa voninahitra. Mbola fotoana androany ry havana, henonao feo andray, henonao feo mivoaka avy any amin'izany lapa voninahitra ndray, sokafo ny sofinao andeha mba hiaino izany tenin'Andriamanitra, izany sitrapon'Andriamanitra izany isika. Sokafon'ny baibolinao any amin'ny filazany tsara ny Lioka, Lioka toko 10 any amin'ny 7:20. Raha mitovy ny baibolitsika dia any amin'ny pejy 770 any amin'ny baiboly gasy raha mitovy. Hoy Jehova amiko sy aminao ry havana, tiavan'i Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, ary ny herinao rehetra, ary ny sainao rehetra, ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Jehova Andriamanitra raha natontsika eto ka miteny zany dia satria fantany fahandroany zay teny zay no naveriny amiko sy aminao ndray. Efa niteneniko, efa eno foana zany teny zany, nefa naveriny indray. Dia aoka tsy mba hanamafy sofina, tsy hanamafy fo, ary indrindra tsy hanao tsala amin'ny fahazarana ry havana. Fahazarana ry havana dia isan'ny lalana iray nampianarin'ny devoly mba tsy eritreretantsika tsy andiniantsika tsony izany tenin'Andriamanitra izany, aza mba mandeha amin'ny fahazarana. Fa dinio amin'ny fiainanao ao tena tian'i Jehova ve ianao anontanionao anao ponao, ohatra ny ahoana izany fitiavanao an'Andriamanitra. Misy zavatra mbola tianao mihoatra noho izay Andriamanitra, anakalozanao azy ka rehefa tonga
ny fotoana dia misafidy an'le ray ianao fa tsy Andriamanitra. Amin'ny fonao rehetra ve sala amin'ny havana. Ary tandindon'izay ry havana, dia le eo akaikinao io, io le eo akaikinao io. Ao anatin'izay ny ankonana. Tiavo sala amin'ny tenanao. Ary hitsangana isika anatona ny Tompo amin'ny vavaka ry havana. Tonga indray izany teninao izany Jesosy ny amin'izao androany izao. Eny efa miverina. Indroa, intelo, impolo miverina foana taminay, efa enonay foana. Izany teninao izany nefa ianao tsy mba diso amin'ny ataonao. Ary tsy mba fandrofian-javatra izao. Fa izay indray misitraka ao ny amin'izao androany izao. Ny teninao dia anatra tokoa, mampianatra. Ny teninao dia fantsiana ny diso. Diso izahay ny eo amin'izay fitiavana sadasadanay olombelona Jesosy. Tiana ihany manompa anao fenao Jehovah tsy miendrika izany fitiavanao ny ataonay. Dia mifona Jesosy. Izany mbola hanatonanay ianao Tompo. Ny amin'ny andro sahala amin'izao ihany koa. Raha tonga ianao ka hanatrika anay. Zay tonga kosa Tompo. Ampanetretenany tsy tonga hivandravandra. Fa mahatsiaro tokoa ny adisoanay. Mahatsiaro tokoa Jehovah. Izany faratsianay. Mahatsiaro Tomponay io. Izany rehetra tsy mety izany Tomponay. Mba diovy izahay. Androany indray Tompo. Mbola hangatanay raha mba mety ianao. Mba sasao izahay. Mba sasao amin'le ranao izahay. Diovy amin'le ranao latsaka teo ambony hazo fijaliana. Fa soa ihany ianao fa mbola miteny manitsy anay. Fa raha tsy miteny intsony moa ianao, dia toy ny zaza sary izahay. Velona fotsiny. Tsy mba misy mpananatra. Tsy mba misy hoavy. Ary tsy mba mahalala ny mety sy ny tsy mety. Ampianaro izay ho tiany namanay. Ampianaro izay ho tiany rahalanay. Ireo anabavinay. Ireo mpiara-monina aminay. Ireo mpiara-miasa aminay. Ty fiara-monina misy anay. Izay meratsy dia meratsy Jesosy. Angatanay ianao. Ampianaro izay. Ity ampianaro izay. Anam-pitiavana. Dia ilay fitiavanao. Misaotra Tomponay. Dia hoy mantsy ianao any amin'ny tenin'ny Jeremia. Tanataonao tamin'ny Jeremia Jehovah. Raha hiverina inge ianao dia ho raisiko indray. Ka dia izany indrindra Tompo malalo. Mbola etodianay aminao ka raha mitraka izahay. Fa mifananay kosa miondrika tanteraka. Eto anoloanao. Raha mba mitraka miandrandra. Tanam-pitiavana. Sy tanana famindram-po Tompo. Dia diovy izahay. Avaozy izahay. Ianao le miteny hoe ramena tahaka ny jaky ary ny fahotanareo. Dia ofitsinao. Tahaka ny zolanezy hitanay aty ohatsy savoazy o Jesosy. Fitsio eny. Sahala amin'ireny no ampitainao ny fanadiovanao anay. Tanterao aminay izany indray. Ny amin'i Jesosy Kristy. Ilay mpamonjy. Ilay nanolotra ny any fanafotana anay. Saotra Tomponay. Amen. Eo am-pitoeranao ihany ry havana raha olona mahatsiaro. Fanofona sy miaino ny feon'ny Tompo. Ka mba nanonona na dia hoe Jesosy io. Mamindraha fo amiko. Dia andeha mifo amin'ny torimaso. Andeha mba mitsangana. Sahala amin'izay hitsangananao izao. Dia aza adino ny fanao anatinao ao. Tsy voatery hitsangana ry havana.
mpangatao ny fanao anatinao mba hitsangana mihitsy ka mba ho sa eo anatrehan'ny tompo. Anao ny hira 2:23 sika le ao amin'ny VFFPM. Ao nataontsika ireo olo matory, ny fanahy matory miatsapazan'ny tompo amin'izany riavana ho mba mifoaza fa indro Kristy. Ry olo matory ho mba mifoaza fa indro Kristy elayo elay fazavana zay tena malagatongaty ko aza matory fa mbatolory nefo naweza nefo naweza mbahana zavany anao nefo naweza mbahana zavany anao. Ny andiny faharoa atity matevy na sadibia na nizavona ny sento taraina sy fitomana na dia mesiany ry olo matrajereo ny mpiantra naweza Jesosy nanavotrana naweza Jesosy na. Eo ary tsika eo amin'ny andininy faharoany atsantsika tsika rehetra iara-manao amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka ianareo enam-pitoerana eny dia mangataka sady reo 10 minitra tompona anjara tompoko ho an'ny sekoly alahady. Bonjour à tous au nom de Jésus. Alors nous allons prier. Père Céleste, je te remercie parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu à nous tous, Père. Merci parce que tu nous aimes d'un amour infini, parce que tu es avec nous et parce que tu nous donnes ton Saint-Esprit pour nous accompagner, pour devancer nos mots. Merci Seigneur. Merci pour ces 5 minutes pour les enfants. Merci parce que tu ne nous oublies pas. Tu regardes chaque détail de nos vies. Et Seigneur, je te demande encore, Père, que tu remplis vraiment l'être imparfait que je suis pour transmettre le petit message que tu veux transmettre à ces enfants, Seigneur. Merci, Père. C'est en ton nom que je fais cette prière, Seigneur Jésus. Amen. Alors, pour aujourd'hui, on va voir un peu les fleurs. C'est au sujet des fleurs. Donc, les techniciens, vous pouvez mettre l'image de la première fleur. Alors, voici une rose. Tout le monde sait ce que c'est une rose. Une rose, c'est très joli. D'accord? C'est très joli. Vous pouvez mettre aussi la deuxième fleur. Voici un lys. Au fait, les noms, ce n'est pas très important. Ce qu'on va regarder, au fait, c'est comment ils sont. La rose, elle était jolie. Le lys, il est aussi très beau, il est élancé et ils sont bons. On va mettre la troisième fleur. Voici ce qu'on appelle le gypsophile. Bon. On ne s'arrête pas sur les noms, mais il est tout petit, il est aussi très joli. Ces 3 types de fleurs-là, j'en ai pris que 3 parce que 5 minutes, c'est pas beaucoup. Du coup, j'ai pris que 3. Ils sont très différents. Ces 3 fleurs-là sont très, très différents, mais ces 3 fleurs-là, c'est Dieu qui les a créées. Pourquoi je parle de ces 3 fleurs-là? Parce que Dieu a créé ces 3 fleurs et Dieu nous a créés aussi différemment que ces fleurs. Aussi différemment que ces fleurs, qu'en termes de grandeur, qu'en termes de couleur. Dieu nous a créés vraiment comme il l'a voulu. Dieu nous a créés à son image. Il y a
Il y a un verset dans 1 Timothée 4, 1 Timothée 4 qui dit que, vous pouvez l'afficher s'il vous plaît, 1 Timothée 4, 4, qui dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. De n'importe quelle forme, n'importe quelle couleur. Comment Dieu nous a créés, quand il nous a vus, il a dit « Ah, c'est bon ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait est merveilleuse. » Mais vous savez ce qui est encore plus merveilleux que ça? Au fait, c'est quand on est tous ensemble. Parce que des fois, la différence, ça sépare. Mais tu peux mettre la dernière photo? Mais quand ces trois choses, par exemple, ces trois fleurs se sont mises ensemble, au fait, ils ont donné ça. C'était vraiment très harmonieuse. Alors moi, je dis que Dieu, il nous a fait différents pour qu'on ressorte vraiment cette gloire qui est la sienne. Donc, que tu sois de quelle couleur, que tu sois de quelle église, que tu sois de quelle personnalité, moi, je te dis, Dieu a dit que tout ce qu'il a fait est bon et il t'aime. Et il t'aime. Et vraiment, c'est voilà le message d'aujourd'hui. Dieu, il t'aime et il t'a créé n'importe comment tu es, petit, grand, un peu plus foncé, un peu plus clair. Dieu t'aime. Alors voilà le petit message d'aujourd'hui. Warren, tu peux venir prier s'il te plaît? Merci à tous. Prions. Merci Seigneur pour le nouveau souffle de vie Merci pour le nouveau souffle de vie que tu nous donnes. Merci qu'on a encore pu venir dans ta maison, Seigneur Jésus. Et fais que ce culte se passe bien. Et c'est ton nom, Père, que cette prière. Amen. Merci Warren. Anao ny hira fasivy amin'ny telopolotsika dia tonga dia maky eo mivavaka sy ny vaky tena. Misy ireo le traduction le kasika eriarina ery tompoko andreo le mila traduction safady indrindra raha mety. Ary misaotra to. Tsangantsika tompoko rehefa nahe masinao ambony irake Jesosy tompo Isaia dia mila vonjy afanao atanjao rehefa nahe masinao midena anafana ampahery zany folazolazo ahotana ovonje zao fery petrakisika tompo petrakanao. Iaraka eo avaka tsika ry havana. Jesosy tompo anay misaotra indrindra noho ny fitiavanao anay. Tsy misy fahatamperana zany araky ny teninao dia misaotra satria ataonao miaina izany isan'andro zay ataonao mahatsapa an'izany isan'andro. Misaotra fa nomenao zao fotoana zao ahafahana indray mideranao an'ity androandroany ity miona aminao eto ary misaotra fa mbola afaka izay ny ankineloko ay ary nameny teny nampahafantatra ny sitraponao ianao. No tianao Andriamanitra amin'ny fo, amin'ny saina, amin'ny fanahy, amin'ny hery rehetra ary ho tiany manodidina anay. Fa nampahafantatra ianao fa raha misy tianao dia hitandrona ny teninao. Eno zany teninao zany tokoa izay Jesosy dia mangataka ny fitarehan'ny fanahinao ho an'ny mpamaky, ho an'ny mpitoroteny ary indrindrandrindra ihany koa ho anay rehetra rehetra.
Zay ihaino a zany afatra ho zany dia mijinoina Jesosy fa mihaino izay mpanomponao. Amen. Vakiteny voalohany rehefa naditantsika ao amin'ny Isaia, bokin'ny Isaia, toko 7:50 atomboka amin'ny 1:7 ka hatramin'ny 1:7. Isaia 7:50 atombokontsika amin'ny 1:7 ka hatramin'ny 1:7. Rehefa hita dia raha antsika mamaky sy miaino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Natao tsinotsinona sy ny laviny olona izy, lehilahy ory sady zatra fahoriana, ary tahaka izay tsy tian'ny olon-kojerena akory izy. Natao tsinotsinona izy ka tsy mba nahoantsika. Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady mivesatra ny fahoriantsika. Kantotsika kosa nanao azo nokapohana sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefina noho ny fahotantsika, noho ny fahadisoantsika, sy ny torotoroana noho ny helontsika. Ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Sika rehetra dia samy efa nitaka ny ondry, samy efa nivily ho amin'ny lalantsika avy sika rehetra. Ary nataon'i Jehovah niatra taminy avokoa ny helontsika rehetra. Nampahoriana izy, nefa nanetry tena ka tsy niloha-bava. Dia tahaka ny zanak'ondry ety novonoina sy tahaka ny ondry vavy izay mona eo anatrehan'ny mpanety azy. Eny, tsy niloha-bava izy. Dia mbola ho toizantsika ny vakiteny izay hitantsika ao amin'ny Timoty voalohany. Timoty voalohany, toko voalohany, atombontsika amin'ny 2:12 ka tsy hatramin'ny 1:19. Timoty voalohany, toko voalohany, 2:12 ka hatramin'ny 1:19. Ary rehefa hita izany dia ho vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Misaotra ny Kristy Jesosy Tompontsika aho, izay mampahery ahy, fa nataony matoky aho ka notendrena ho amin'ny fanompona. Dia izaho izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika sy mampahory, kanefa nahazo famindrapo aho satria tamin'ny tsy fahalalana no naovako izany noho ny tsy finoana. Fa be indrindra ny fahasoavan'ny Tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Matoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga tety ambony tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota, ary amin'ireny izao no lohany. Kanefa izao no namindra fo tamiko, dia ny mba hasehoan'i Jesosy Kristy eo amiko, izay lohany, ny faharo-po rehetra ho fianarana ho an'izay ino azy, azahoany fiainana mandrakizay. Amen. Dia mbola hitony ny vakiteny. Faranantsika ny vakiteny amin'ny filadan-tsara soratan'i Matthieu, toko 5:20, toko 7:20, 7:20 ka hatramin'ny 4:30. Matthieu 15:29-34. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niala teo Jesosy dia nakany amoron'ny ranomasin'i Galilea izy, ary niakatra nakeo an-tendrombohitra izy ka nipetraka teo. Ary nisy vahoaka betsaka nakeo aminy, nitondra ny mandringa, ny jamba, ny mona, ny kilemaina ary ny maro hafa koa, ka nametraka azy teo akaikin'ny tongotry Jesosy, dia nahasitrana azy izy. Ka dia talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona ny teny, ny kilemaina sitrana, ny mandringa afaka ary ny jamba mahiratra, dia nankalaza n'Andriamanitry ny Israely izy. Ary Jesosy niantso ny mpianany ankeo aminy ka nanao hoe: mahonenay ny vahoaka, fa efa nitoetra atelona taty amiko izy izao, ka tsy manako hohanina. Ary tiako ny ampody azy tsy mihinana, fandrao reraka eny an-dalana izy.
fa ho ny mpianatra taminy aiza no ahitanay mofo aty anefitra ampiavoky izao vahoaka betsaka izao. Ary Jesosy taminy, misy mofo firy any aminareo? Ary izy 7 sy azany rano madinika vitsy foana. Ray masinao, miala masinana fahamarinana, atenao ny fahamarinana. Amen. Iaritsanganytsika ry havana anao ny hira fa 7 amin'ny 722. Mbola angatantsika amin'ny fanamasina dia ho avy ny mpanompon'Andriamanitra mitondra rehefa nahe masinjanare azavao reny saina eny volay osasy marare masitrano andrese rehefa nahe masino komitena anafana ampahery zany volasolaso mahotana mipetrakytsika vavakytsika tompoko. Misaotra Jesosy, tena misaotra be dehibe anao amin'izao fotoan'izao raha tantaninao reto olona maro be reto eto amin'ity toerana ity mba handray ny teninao, andrindra handray ny fahasoavana avy aminao, handray ny fitahiana avy aminao, ame voninahitra anao noho izany Tompo. Dia misaotra Jesosy. Mametraka izao teny izao koa eo ambany fitarian'ny fananao mahery. Zavatra rehetra izay ho lazaina Tompo dia fananao masina no angatahako mba harotsakao. Izay sitraky ny fonao ny voalaza ary ny sokafy Jesosy ny masom-panahiny tsirairay avy. Mba handray izay sitraky ny fonao mba hampahery an'izy ireo, hitondra finoana, hitondra fifaliana ho an'izy ireo. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary dia ny fitahiana avy amin'i Jesosy Kristy Tompo aneo atsika rehetra mianakavy. Raha novakiana le tenin'Andriamanitra teo diosy inona tsony ary no lazaiko? Tsisy lazaina tsony raha tena nanaraka tsara tsika. Momba ny Jesosy. Jesosy izay nijaly tena nijaly tao amin'ny olo teny voalohany tao amin'ny Isaia io. Nitorotoroana izy natao tsinitsinina nataona noho ny inona? Noho ny amintsika. Voalaza zay ny voalohany. Midika inona izany? Fitiavan'i Jesosy atsika. Na dia ratsy ary tsika. Na dia teo ara ilay fiviliana, teo ara fiolakolahana madinidinika. Tsika samy efa nanota daholo, tsisy nanao marina na dia iray ary. Ary dia tena nefa ilay fahotana nataontsika matetika tsy na le izy. Maninona ozy amin'ny teny hoe tsy na satria mierika kely fotsiny tsika dia avy le devolo mitondra ny saitsika. Avy izy mandeha mankaridy, lasa tsy nety le zavatra nataontsika fa lasa nanota. Zay. Dia tonga indray le vaky teny faharoa hoe misaotra ny Jesosy tonga nampahery izy, matoko ny teny ireny ny fampony. Dia izaho izay ny teny ratsy ny fana. Efa nanao tsintsinina anazy mihitsy zany. Izany hoe famtinana n'ilay zavatra toetrantsika nefa eo Jesosy mampiseho ny fitiavana na dia ratsy ary tsika. Zay ilay vaky teny atao teo. Dia vaky teny fahatelo dia ny hoe tena eo misy ilay tena fitiavan'i Jesosy hoe nandeha tany amin'ny tendrombohitra izy dia nisy vahoaka be ny haino azy teo kaikiny ary tena
nisy vahoaka nitondra marary, tondra n'izao aretina rehetrarehetrarehetra zao, ary reo zay narary rehetra tsisy akanavaka dia nisotranony avokoa izy. Zany hoe rehefa eo akaikin'i Jesosy zany ka mahatoky azy mino azy dia tena hosotraniny tokoa. Dia ozy aho hoe tena izay tokoa ve tsika? Teo akaikintsika dia tena nisotraniny tokoa ve? Tena marina izany. Tsy ray na roa na telo tamintsika reo nisotraniny rehefa tena nahatoky azy fa dia maro. Rehefa tonga teto aho dia nahita olona vitsivitsy izay efa hitako tamin'ny 5 taona lasa tamin'ny nandeha taty. Tena faly be satria ny antony dia izao. Niorina ilay olona tsy adinony Jesosy ary indrindra naharitra izy. Na dia teo arany fizahanttoetra, na dia teo arany fitsapana, na dia teo arany olana isan-karazany, tsika rehetra tsisy ilaozan'izay tsy misy ny olana. Eo amin'ny fiainana andavanandro, ao amin'ny asa aman-draharaha, na dia mipiara-miasa, na dia mipiara-mianatra, na aiza ilay ianao, na dia mivoaka kely misy ny olana. Reny rehetrarehetra reny satria tsika miaina ao anatin'izao tontolo izao. Nefa Jesosy nanao hoe mandehana amin'izao tontolo izao mitory filazany tsara rehetra. Isika ozy izy tsy natao hanao ny fanaony izao tontolo izao, fa hiaina amin'izao tontolo izao fa tsy hanao ny fanaony. Tsy midika izany hoe mankahalana manao tsinotsinona n'izao tontolo izao ny olona rehetra. Fa inona? Jereo foana ny nasehon'i Jesosy, tsy nasiany olana mihitsy hoe io marary io manahoana ny toetrany, io marary io nanao ny tsy olitsy tsinotsinona tatsy ambadika tatsy, na io marary io ratsy toetra, na hoe namitakolona nanjana. Tsy nijereny zany, fa rehefa nanatony izy nentin'ny olona teo ilay marary tonga dia nisotraniny. Za indrindra ny ananantsika, tokony ananantsika izay manaraka an' Jesosy, manaraka an Kristy. Ny kristianina, izay ny atao hoe kristianina, dia manaraka an Kristy, manaraka an'ilay mpamonjy, manaraka an'ilay Jesosy, manompo an'ilay Jesosy. Ka tsy asiantsika eritreritra mihitsy izay olona manatona an Jesosy na aiza ilay antsika, na atao am-piangonana izany, mitady famonjena, mitady vonjy, mitany aza jerena izay toetrany, aza jerena tory ny tenin'Andriamanitra, tory ny fitiavan'Andriamanitra. Na any am-piasana, na inina, aza mijerena izany, fa ataovy andraikitra. Matoa ianao tonga teto, nisy anjaranao izay ampitahanao any amin'ny olona mpiara-belona aminao, mpiara-mianatra aminao, mpiara-miasa aminao. Fitiavana, izany natao hoe fitiavana. Jereo foana hoe fitiavana namen'i Jesosy antsika. Dia tena raha vao namaky an'ity tenin'Andriamanitra ity dia mamerina ny zavatra niatra tamin'i Jesosy izany. Dia mamerina koa ny zavatra niatra tamiko. Hoe nisy fijaliana tao, nisy n'izao tao, nefa izao nanginy izy ozy. Jesosy anie tsy nanoty. Raha tena mandinika nareo tsy nanoty izy. Kanefa noeloina, natao tsinotsinona,
natao zay nahafaty azy ary tena maty tokoa ary izy fa saingy izao izay mahandriamanitra ilay andriamanitra ray avo indrindra efa manana ny planiny izy hoe na maty ary izy velona indray anehoana ny voninahitr'andriamanitra izany itsika nananota ary ka miverina amin'ny tompo velominy indray avaoziny indray efa niteny teo ny mpanompon'andriamanitra izay nitarika amin'ny fotoana nanao hoe mifony izay Jesosy mifony izay maha Jesosy en Jesosy izay mahandriamanitra azy mamela heloko izy fa tsy tahaka ny olombelona mora mamela heloko izy ary mora ontsy izy izay ny toetra ananantsika mpanaraka an' Jesosy ontsy amin'ny zavatra rehetra dia izao tsy ilaozan'izay zavatra eo amin'ny fiainana andavanandro moa tsy ilaozan'izay zavatra ohatrany hoe mampiherikerika araka ny teniko teo indray mampakizitina manahirana ity olona ity mikizitina lava dia simba amin'ny fonao dia sahirana amin'ny fonao dia manoty ianao dia marary azonareo aza mijery an'izany intsony izay mba conseilko anareo aza mijery an'izay ry olona ry kizitina lava mandreraka any manana raha vao mijery an'iny ianao dia lasa ho azy le fakizitinanao lasa ho azy le fahatezerana fa zao jerevo Jesosy hoy izy hoe inona le teny voalohany tao tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra fanahinao rehetra sainao rehetra izany hoe hevitra anankiray izay mba anisan'ny tambola kely reny le olona hitanareo mbola tezitra reny mbola tezitra izay sy le rahalahako moa tamin'izay dia fandona foana amin'le hoe mora tezitra sy ny anina manana ny heviny izy manana ny heviny ahako fa mora tezitra taty oriana rehefa voantsa dia netiko tamin'i Jesosy hoe inona Jesosy mba afako amin'ity mora tezitra ity hozy izy hoe inona ny valiny misaora amin'ny zavatra rehetra ninona zavatra mitranga misaotra Jesosy tao anatin'izay tsisy tsony izany hoe mora tezitra ao ampiasana izany misy olona tena atao hoe olona vavana olona vao misy zavatra kely dia menimeny hainareo ihany moa vazaha sasany ireny menimeny izy vao tsy mifanary na ity zavatra ity ary tsy mipetraka eo amin'ny toerany dia va menimeny izy fitenitsika moa malagasy ny hoe lalitra manidina ary dia atao inona mampatezitra ao ampiasana misy an'izany izao za tezitra izy dia miheme fotsiny zany olo zany tena anisan'ny tena ataoko hoe igaganiny ao ampiasana dia rehefa tezitra ny miheme fotsiny avy misaotra Jesosy dia miheme dia gaga daholo le manodidina le ray ary ianao tao miheme fotsiny miezanao fotsiny dia miezana dia miheme nangina le ramatoa nangina nefa ry zareo matahotra zany hoe tena vao mainka tezeran'ity ramatoa ity vao mainka azy nangina le ramatoa ty fa ianao ve Roland ve ozy izy dia miheme fotsiny dia lasa tanao le izy misy ny tiako hatongavana zany le pratika eo amin'ny fiainantsika amin'ny fandraisantsika an' Jesosy zay ny tiako hatongavana fa rehefa tsy vitany hoe andeho any am-piangonana dia vavaka dia izay azonareo fa ampiarina amin'ny fiainantsika rehetra le izy samy manana ny toetrany daholo ny rehetrarehetra samy manana ny fiainany daholo ny rehetrarehetra nefa rehefa ray antsika eo amin'i Jesosy dia Jesosy manamboatra antsika azonareo zao natsona ndao manasa anareo hanatrika ny 5 taonany ny koralina tena misaotra anareo be dia be nahatsiaro anay ny antso tena misaotra be dia be satria
voanarean'izay ahako tonga dia faly be tany hoe Jesosy eo tena 5 taona sady moa zany zao le koralany tena misotra be dehibe vo tonga teto nahita an'le fitaovana be dehibe ay Jesosy za ihany ara tsy mba misy an'izao fitaovana zao variana fotsiny amin'ny fitedavana sy ny rehetrarehetra dia tsy ahontsony le hoe lasa mandeha ila kanefa nareo tena ozy tena misaotra Jesosy misaotra nareo tena misaotra be dehibe indrindra voalohany indrindra isaorako Jesosy faharoa isaorako mipitarika anareo koralina misaotra be dehibe amin'ny mpitarika nanana finiavana ary raha tsy tao le mpitarika nanana ny fahamasinana nanana finiavana nanana ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy zava-poana zao isaorana koa ireo koralina izay nanaiky ary voateo zay ny resaka hoe fa manahoana ny toetra ny ato hoe manahoana dia hoe misy ny firaisan-kina misy ny fifampanohanana misy ny zao tena marina zany tohizo zany hoe fanohanana zany hoe raha misy ny tsy manana ampio raha misy mitaraina ampaherezo raha misy marary aza misalasala ny mpiandro ny mpiomana na ny olona tsotra mandeha any amin'le marary miasa aza misalasala Jesosy jerena aza miteny hoe tsy haiko zany na inona zao fa na dia mivavaka fotsiny ao an'iny marary iny ara dia efa zava-dehibe tena zava-dehibe ho amin'le marary ny koralina matoa izy mandroborobo amp'izay ny vavaka alohan'ny zavatra rehetra matoa izy miroborobo eo ny fankatiavana eo ny fampiainona eo ny fampitsonjovana ary zava-dehibe zany eo anatrehan'i Jesosy miteny ianareo anefa eny an-dalana eny indraindray ihany misy satria eto amin'izao tontolo izao tsika ny koralina eto amin'izao tontolo izao mety misy voafingana kely azonareo dia le voafingana kely ireny aza misalasala ny namana manarina azy aza mitsara akory tsy anjarantsika mitsara fa areno izy fa iny namanao arenonao iny iny manarina anao rehefa mba latsaka ianao azonareo zay ny ilay izy zay le pratika amin'ny fiainana andavanandro rehefa niantsona ny tompon'andraikitra amin'ny fandarana dia hoe zao ny taimiana antsika zao ny taimiana antsika dia ozy rehefa niantsona zareo zany dia ozy aza taitra ianao fa ataoko 2 minitra ihany dia vita ny toriteny 2 minitra ihany jereko any izy toatra ny efa nihoatra le 2 minitra zay zany ny fandarana zay miplanin'Andriamanitra azonareo ka dia mirary soantsika rehetra ifonana tena ifonana raha ohatra ko nisy teny kely indray mety fa dia mahereza tompoko fa mahavita be amin'ny asan'ny tompo ary dia faly mahita anareo indrindra nisy zay niaraka taminay tany anana tonga taty izy anazy anareo tena faly mihitsy mahita anazy fandarana moa anazy fandarana isaorana be dehibe anareo fa dia mahereza hatrany ny koralina amin'izao 5 taona zao misy zavatra anankiray lazaiko anareo ty manana toy ny koralina amin'izao fotoana izao
dia tsaro fa nisy ray taminareo efa nomeny Jesosy valim-bavaka momba an'io teny io. Efa tamin'ny taona maro nasehoan'i Jesosy taminy iteny io dia anaovanareo amin'izao fotoana izao. Ka dio tsara fanomezana avy amin'i Jesosy zany. Ary Jesosy matoa ny olona anankiray nampisehoan'i Jesosy izay tiany ny olona iny. Tiany ny olona iny ao anatin'ilay koralina, ampiroborobo ny koralina. Betsaka ny zavatra efa niseho tamiko ary izay mampino anahy fa hoe misy io Jesosy io. Mety mbola amin'ny andro manaraka izay andalovana tinga mba nilazana n'izay fijoroana vavolombelona izay. Lava loatra ilay fotoana lava loatra ilay fotoanantsika. Fa misy io Jesosy io ry havana. Ary tsy takatry ny sainao, tsy takatry ny sainao fa rehefa tena mivavaka ianao, tonga izy. Tena tonga izy. Omany ny fonao mampanahana. Aza asiana an'izany tezitezitra sy ny anina izany rehefa hanomana hiaraka amin'i Jesosy, hangataka zavatra anankiray an'i Jesosy, fa lasa mamiomana ianao lasa. Tena marina hoe mandehana amin'ny efitranonao manokana dia ao mivavaka ao no andehanany iray aminao. Fa tena miresaka aminao Jesosy. Lava loatra fa dia hivavaka tsika. Jesosy io, misaotra anao Jesosy. Misaotra betsaka indrindra Jesosy ny amin'ireto mpanomponao izay niaino. Tena niaino ny mpanomponao Jesosy. Zavatra nilazaina Jesosy dia mba hangataka tompo. Mangataka mba tsy ho mpiaino mpanadino Jesosy fa mba hampiaino ankatoa ary hanatanteraka an'izay voalaza. Tsy manery a Jesosy io fa ianao manana planina izay hitondrana ny tsirairay avy. Tsy manery a Jesosy fa ianao manana ny fotoana hahatanterahan'izany amin'ny mpanomponao tsirairay avy. Fa ny angatahako aminao Jesosy, tehirizo reto mpanomponao reto mba tsy hadininy ny zavatra indray mba nilazainao androany. Mba hitondra fifaliana ao anazy ao amin'ny ankohonana, amin'ny mpiara-belona, amin'ny any am-piasana, ny any am-fianarana, amin'izay rehetra alehany Jesosy, dia mba ho vavolombelona ao izy. Misaotra Jesosy io, amin'ny anaranao Tompo nanaovana izany vavaka izany. Amen. Tonga dia mangataka ny koralina angampitsika ekarany ety anoloana ety. Eo am-piandrasana ny koralina dia louange iany tompoko. Mangataka azy ireo hiakatra iany tompoko. Mamerina somary tapatapaka. Mamerina fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny sampana louange, groupe de louange ato am-piangonana.
Ny équipe louange atao am-piangonana manana anjara hira anankiroa zay voalohan'izay aloha miarahaba mitodika amin'ny sampana chorale noho ny amin'ny natratraran'izany 10 taona ny jobiny zany a dia miara-paly aminareo zahay a dia mino ihany koa za fa tsika tsirairay avy ihany koa dia miara-paly amin'zareo tsatsany. Ny anjara hira ho ataonay voalohany mitondra ny lohateny hoe amour extravagant ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra raha ataontsika tantara fohy kely fotsiny le izy a fa tsy ho lava be a rehefa avy ninana ny voankazo voarara i Adama sy Eva dia Andriamanitra nitady azy tady zany tady anazy izy Andriamanitra dia raha nitady azy izy a dia nao ny fitiavan'Andriamanitra satria tian'Andriamanitra ny olona tian'Andriamanitra ny zanany. Ohatr'izay ihany koa tsika androany a mitady an'Andriamanitra ihany koa Andriamanitra ihany koa mitady anao androany a ninona état d'esprit misy atsika tsirairay avy a dia zay milazain'le hira hoe amour extravagant avy amin'ny teny hoe extrême. Et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis un
je tenir, sans fin tu me cherches. Aucun nombre n'est trop sans, non trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge à tenir, sans fin tu me cherches. Aucun nombre n'est trop sans, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucun nombre n'est trop sans, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Jamais. Il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie ouverte. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du soleil jusqu'à son couchant, Son amour durera jamais. par la grâce nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu
n'oubliera jamais. 2, 3. Son amour durera jamais. 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 Chantons. Jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Afaka masterana ny ekipa dia Andriamanitra tsy mba miova amin'ny fanekeny ry havany. Andriamanitra lehibe zany le Andriamanitra mangataka ny sekoly alady a dia efa iomanao arinao mandroso tompoko mandroso le sekoly alady a mpiandrasantsika an'izay fa dia mba samy mahatsiaro ao anatin'ny fo amin'ny alalan'izany hiry zany. À jamais Dieu est fidèle. Ary momba antsika mandrakariva foana izy. Ok ary. Encouragentsika ireo sekoly aladintsika ireo. Voninahitra ho an'Andriamanitra tompoko ho an'ireo sekoly alady jena. Amin'izao kely zao izy dia efa miakatra ety amin'ny deran'Andriamanitra. Dia tsika eny am-pitoerana eto samy manontany tena ny fahasahintsika andeha hideran'Andriamanitra sahala amin'izany. Merci pour vos applaudissements. Pardon. Applaudissons-les encore parce qu'ils sont un petit peu timides. Et c'est avec joie que nous voulons offrir d'abord ce chant pour notre Seigneur et pour la chorale qui nous a invités pour du coup faire 2 chants. Le premier chant s'intitule Vase d'argile. Dans Jean chapitre 3 verset 16, il est dit que Dieu il avait tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie à jamais. Et cette chanson Vase d'argile, ça dit un peu que c'est Jésus qui est venu nous trouver dans son amour et par sa grâce, dans sa grâce. On était infidèles à cause de nos fautes, nos iniquités, mais Dieu, dans son amour infini, il est venu à nous. Et c'est le premier chant, Vase d'argile. Et le deuxième chant s'intitule Je sais qui je suis, parce que nos enfants, ils savent qui ils sont. Ils savent qu'ils sont les fils et filles de Dieu et qu'ils sont victorieux dans tout ce qu'ils font.
prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Je ramène de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la Pour cette chanson, on vous invite à danser, à taper des mains. Parce que c'est une chanson qui dit je suis genre là, je sais qui je suis, pardon. Dans cette Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis.
donné, je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Saranao sekoly alahady reo tsika tamin'izany a reny sekoly alahady raha mety mbola misy ankizy tsy ao anatiny reny ny any angatahako aza ny ankizy fa ianao ray aman-dreny taony ny zanakao a mba ho tafiditra raha ohatran'ireny ny ankely nohatran'ireny ny firany rehefa lehibe izy ohatran'le GDL teo le groupe de louange ano no ampianarin'ny tompo midera azy mba ho tonga aty amin'ny jiajatsy izy rehefa aveo anjaranay indray hono zao e zay lefa nahazo azo taona tompoko a dia maniry zay mba hiarahirytsika hideran'Andriamanitra ao anatin'izao hira zao. Le hiratsika imoa izy iny fa allo eto aizitsika ny miry eto sa eto amin'ny devant ay efa jokonjokony izy le raha lahy teo a raha misy anankiray mba beso mba mafimafy eo mba angatahana nampianay aty tompoko aza mijeryfahaizana zao aizy tonton Raoelina angatahana ianao be sy araka aminay ao mandrosy tonton Raoelina ty aloha aty fa hainao tsara ny hira tompoko tsika rehetra mahay miaramiry zay mijoro eto fotsiny fa tsika rehetra miaramiry fa hainareo tsara ny hira zay irany eto tena hainareo daholo zay hira atao eto ary tena natao exception mihitsy hoe hiaraka hira aminareo zay fa zay tsy dia mahay mihira loatra loatsika miaraka daholo aiza no misy anao ry Jesosy fa ny foko mitady anao toeranaiza no mba ahitako anao
ry Jesosy misy anao aiza mo aiza no misy anao ry Jesosy fa ny foko mitady anao toeranaiza no mahitako anao eo ry Jesosy misy anao aiza mo Mandriamanitra no mitady anao aiza ianao ry Jesosy ny etanay de mavesatrery ry Jesosy misy anao aiza mo Mandra no mitady anao aiza ianao ry Jesosy ny etanay de mavesatrery ry Jesosy misy anao aiza mo aiza no misy anao ry Jesosy magnetaeta ny foko iza toeranaiza no ahitako anao ry Jesosy misy anao aiza mo aiza no misy anao ry Jesosy magnetaeta ny foko iza toeranaiza no ahitako anao ry Jesosy misy anao aiza mo Mandriamanitra no mitady anao aiza ianao ry Jesosy miaetana de mavesatrery ry aiza mo ianao Panota no mitady anao aiza ianao ry Jesosy miasa tsy miatoka sasatrery ry mpanafaka aiza mo ianao aiza ny mpanafaka ry havana aiza ny mpanafaka aiza izy zao ao aminao Jesosy Kristy olonafaka ny anaranao ry havana iza ny matsiaro fa afaka iza ny matsiaro olonafaka zany olonafaka zany ry havana mpandresy zany olonafaka zany ry havana maharesy ny fakapana ary zany olonafaka zany manana fiadananao amin'ny tompo ina le irantsika manaraka rahala da atoranao ny olonafaka sarotrarotra ihany keo ny diany sarotrarotra ihany ny diany rehefa manaraka ny Jesosy lasa miakatra amin'ny lalana tery ohatr'izay le izy iny lalany iny zay ny lalany dia rehefa manaraka amin'ny tompo amin'izay tsika rehetra indray ao ary iny lalany mangataka atsika anaraka eny amin'ny toerana eny ny lalany ny ela latsarotra miaraka mitompo miaraka mitompo ny lalany nyo ny lalany ny ela latsarotra miaraka mitompo miaraka mitompo ny lalany nyo ny lalany nyo ny lalany misy sy azo fijalina olanja amin'ny lalany lalany nyo ny lalany misy sy azo fijalina olanja amin'ny lalany sangana dolo tsika rehetra Jesosy tompoa tatayona famidezalote famidezalote ny lalany
ry jesosy tompory jesosy tompomba lakanona famideza loatra fa mideza loatra eo miaraka daholo amizay tsika eny lalany elalaniny eo eny lalany misemy sy azo fijalina olanja amin'ny lalany elalaniny eo eny lalany elalaniny eo eny lalany misemy sy azo fijalina olanja amin'ny lalany ianao riraiko no angataiko mba hitantana emba hitantana ny lalany ianao riraiko ianao riraiko no angataiko mba hitantana emba hitantana elalaniny eo eny lalany elalaniny eo eny lalany misemy sy azo fijalina olanja amin'ny lalany elalaniny eo eny lalany elalaniny eo eny lalany misemy sy azo fijalina olanja amin'ny lalany feriny ty atantsika mipetraka amindray arany efa niakatra kely tany-danitra tany a dia aoka hipetraka sika izay mba fandraisana anjaranay avy any Paris any amin'izao fanasana atolotry ny korala zao a voninahitra ao an'Andriamanitra ao ara dia tonga mangataka an'ireo koralireo tsika ireo atokopira eo ampandrosoana izy ireo dia averiko kely le témoignage efa nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny toriteny tao taona vitsivitsy tany ariana tany a dia nisy fahitana tamin'ireo ray tamin'ireo korala eto aminareo reo tamin'izany andro zany dia niona izy ohatra ny andeha androsy lalana dia naveriny tompo izy a hitodika tany ariana dia hoy ny tompo tamin'ny jereo ngereo ariana reo dia iza ny tao ariana tao tanora riavana ny tao ariana tao a dia niteny izy efa ino ny reto dia hoy le tenin'ny tompo tamin'ny hoe ampianaro reo ny korala reo ary rehefa tonga izay afatra izay a dia mivadika indray ny fahitana amin'seho ny tompo azy a efa miakanjo korala reo tanora izay tanora tsotra ohatra ny rehetrarehetra teny andalo anateny zany fa rehefa tonga korala kosa izy dia ny akanjo dia nisy lokony izay akanjo nisy poziny izay akanjo izay a dia za samy teny aminareo na eno kely ny tantara ny akanjonareo korala dia ohatra ny tsinety dia ohatra ny tsinety dia ohatra ny fahatelo tsinety dia le farany tonga tao niverina tany amin'ilay fahitana le akanjo mitonga ao riavana dia voninahitra ao an'Andriamanitra mandrositsika korala tompoko voninahitra ao an'Andriamanitra aminareny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina dia faly miarabantsika tsirairay avy izay tonga manatrika eto
faly ihany koa miaraba atsika izay manaraka mivantana an'izao fandarana fotoana fankalazana ny 5 taona ny chorale FPTM of Haute-Savoie izao. Que la grâce de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Vous êtes la bienvenue aujourd'hui de célébrer avec nous notre 5e anniversaire et le moment tant attendu aujourd'hui, voilà enfin. Comme nous, araka ny fahatsika azy tamin'ny publication teo dia fitiavan'Andriamanitra no thème izay tolotsaina avy any amin'Andriamanitra men'ny mpanompony ijoroany izao fankalazana ny 5 taona izao. Misy teny eo amin'ny teny soratra masina amin'ny Salamo 7:10 andiny fahaenina manao hoe hiran'i Jehova aho satria nanisoa izy. Amen. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'amour de Dieu qui est source de la vie, le thème de notre célébration de la 5e anniversaire. Et on a pris une parole dans la Bible, dans le psaume 13, verset 6, au nom de Jésus. Moi, j'ai confiance en ta beauté et de l'allégresse dans le cœur. À cause de ton salut, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Tsy hainy tsy hisotratsika menakavy ry havana fa raha izay reriny teto dia tsy fety izy ity fa eto aho dia mitodika aminareo tonga nanotrina anay tamin'ity andro anio ity, na ny kely na ny tanora, indrindrandrindra ny ray aman-dreny sy ireo avy lavitra izay nafoy ny akaninareo tany, nafoy ny mombana rehetrarehetra fa tonga eto nareo manotrina anay ka dia velom-pisaoranao mandrakariva. Amin'ny fotoana tahaka izao ry havana, araka ny voalaza teo hoe 5 taona izy ity, dia misy tantara fohy dia fohy amin'tinana n'izany 5 taona izany. 2022 tsika izao tany amin'ny 2016 tany hoany no nanomboka ny forona ny atonkom-pihira teto amin'ny fiangonana, mbola ankizy vitsivitsy 4 na 5 teo farafabetsany. Fa rehefa nahitany izany nefa ny tompona andraikitry ny fiangonana dia niteny ary nanapa-kevitra izy niaraka tamin'ireo ankizy ireo hoe ao atsangatsika ny chorale, dia tamin'izay dia nitsangana soamantsara ny chorale. Rehefa nandeha ny andro sy ny volana dia maro ny zava-nitranga, ka izany indrindra no nanosika anay hoe andao ankalazaina ny 5 taona. Raha manisy tsika somary midécale un an angamba izy izay. Fatatsika tsara ny confinement izay mbola nanano sarotra kely ny fikarakarana azy, lasa live en direct fotsiny izany fa nangatahana amin'ny tompo hoe mba mifanatitava, mba manasa olona dia miara mifaly. Zay. Ny teny amin'ny tinanana azy angamba dia hoe tsy tanteraka izao raha tsy teo ny sitrapon'Andriamanitra, tsy tanteraka izao raha tsy Jesosy Kristy Tompo no momba ny zavatra rehetra. Ka dia eto dia mitodika aminareo ry mpiady tsara Jesosy dia mifaly miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy hatratr'izao fotoana izao. Nareo ireo ny manatrika fa be dia be tsika ao anaty losy any amin'ny manaraka any izay miaraka arabaina amin'izany fahatratrarany 5 taona izany. Andriamanitra manakare-pahasoavana ane ameno ny fonareo mandrakariva ary azoto hatrany amin'ny asa masina izay napetraka Jesosy ao aminareo.
tsy ho lava resaka tsika ry mpianakaviny tompo fa hiditra avatrany amin'ny hira izay efa nomanin'izy ireo nanomboka ny fotoana lavalava izay. Voninahitra dia omentsika n'Andriamanitra irery ihany. Amen. Jehovah tomponay endre ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitrao. Kanefa Jehovah mitoetra mandrakizay efa nametraka ny seza hitsarana izy ary izy tsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana. Eny hitsara amin'ny fahitsiana izy. Ka dia Jehovah ny fiarovana avo ho an'ny mantra, ho fiarovana avo amin'ny andro fahoriana izy. Ary atoky anao izy malala ny anaranao, fa tsy ho fonao izay mitady anao, fa raha izao kosa dia ny famindraponao no itokiko hira ho an'i Jehovah aho satria nanisy soa izy omeo fo matoky.
car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Paminao no misy ny loharanonaina, ny fahazavanao no ahitanay fahazavana. Amorony fo madio ao Andriamanitro, ary avaozy iorona marina ny fanahiko ato anaty tokinay. Mamiko indrindra ianao Jehova heriko. Nanintsitra ny tanany avy tany ambony izy ka nandray ahy. Nanintona ahy ny ala tamin'ny rano be izy. Namonjy ahy tamin'ny fahavaloko mahery izy. Sy tamin'izay nankahala ahy satria tsy leoko ireny. Nisakanay tamin'ny andro nahitako lozy ireny, nefa Jehova no miseho mpanohanay. Dia nitondra ahy ho any amin'ny malalaka izy. Namonjy ahy izy satria tiany aho. Gaga.
était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes ces choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Ary hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra, ary soraty, ary hoy koa izy, soraty fa mahatoky sy marina ireo. Jesosy no azo manga. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes
par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Tsy efa nanoratra zava-tsoa anao va aho izay misy hevitra tsara sy fahalalana mba hampafantariko ny fahamarinan'ny teny mahatoky anao ianao sy azahoanao teny ho lazaina amin'izay maniraka anao. Raisy Jesosy. Mbola velanao i tempo ao anatiko ao lay foko izay nomenao mamelombelona ay de hitsanganao ka iasy izao mba hoanao kesory amiko ny aiay Jesosy Ti asiako fetra Ti asiako fetra Iantako aminao tokoa Jesosy ampiolony ireny fahatezerana amiko fefa fantatrao sy tsy miafina eo aminao saika kivity mpanompona Jesosy Jesosy fumeko anao avuku ni fiainako ti asiako fetra Tranie Jeso ci ufaritaku Upanafaka Ambarako eto indray oreny izao rehetra izao
Nidina sy voady fanao toko irakao anefa tsy ho tanteraka ny Jesosy raha tsy ombany ny fanay masinao, ny fanay masinao Jesosy io Raisu Jesosy io fomeko anao Tsy asiako fetra Tsy asiako fetra ry tsy ho faritako Tsy ho faritako Panapa Raisu Jesosy Raisu Jesosy io fomeko anao fomeko anao avoko ny fiainako Tsy asiako fetra Tsy asiako fetra ary tsy ho faritako Tsy ho faritako Manasa ny sampana rehetra raha mba hiakatra amaran'izany fiderana ny tompo santsika ny GLD dia ny sekoly alahady ny SDK koa nda ho ary mandroso daholo tompoko Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Donnez toujours votre vie de foi, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Hofoanantsy isy mandrakizay ny fahafatesana ary Jehovah Tompo hamafany ranomaso amin'ny tava rehetra sady hanafa-dranomasony olony eny amin'ny tany rehetra fa Jehovah no efa niteny. Midira amin'ny fitsarana omety toerana hatrany ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy masina eo amin'ny fiainanao sy ny fiainam-panahinao. Hira sy aim-bavao.
Sino topo, mia mudera. Sino topo, isaure tisau. Sino topo, mia yana. Sino topo na. Sino topo, saure kisau. Sino topo, mia yana. Sino topo na. Sia baba, nande akanaiza. Papi ekane kananifu sinisaya. Ila isani tu yu minta banarira. Tonga satsika ry havana malala amin'ny famaranana ny hira izay mifampizarana dia tsy hainy tsy hisotra ny azo tokana hono tsy mba ala tsy tanteraka izao raha tsy nisy ny fiara-miasa tamin'ireo zoky ray aman-dreny tamin'ireo sampana rehetra taminareo tsirairay avy anonimany indrindra ny fitondranam-bavaka ry havana malala ka dia velim-pisaorana zahay za dia solo tena ihany mijoro eto fa raha ny sitraponay dia samy mijoro vavolombelona eto daholo tsirairay zahay verina kely amin'ilay hoe araka mahafahadimy taona azy dia nisy rahalahy mazoto ao amin'ny tompo eto amin'ny plasiko eto mangataka anao mba hitsangana aiza izay izy no nandritra n'izay fahadimy taona zay dia izy no président chorale teto amin'ny FPTM Ofitsava dia raha ny sitsiny raha saitsika mitsangana sady arabaina koa tratran'izao fety lehibe zao sotra to tsy ampitsangana anareo rehetrarehetra fa ny fanentanana no teny manaraka ry havana malala ny asan'Andriamanitra dia araky ny teny teo dia tsy vitan'olona ray fa olona maro raha manana etaeta ianao na mbola tsy resy lahatra ianao fa mila
mila mifampizara, mila miresaka amin'ny tompona andraikitra dia aza misalasala manatona. Tsy nisehatra ny koralina ihany no misy fitoriana kira raha-pilazana tsara fa misy karazany maromaro sampana. Dia na tsy eto ary ianao fa ny amin'ny sampana misy anao any dia teny fampahirezana sady vanandro tahaka izao dia avy tany tsirairay dingana indray. Izay ilay averin'ny mpanompon'Andriamanitra foana hoe tsy tahaka ny idiranao teto ny voana teto fa mitondra sosiny tsara ianao mino fa nahazo anao dia ndeha sombony kely fotsiny ary. An'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, mankasitraka tompoko. Ankehitriny koa moa dia fantatsika fa izao reo sampanareo tanora rehetra nanao ny asan'Andriamanitra dia ao ny rafitra izay mitondra dia mba hangatahako ny président ny fiangonana eto atoerana tompoka mba handroso manana fitenenana. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy ho lava teny fa mena fitenenana moa. Dia faly miarabanareo fiangonana Rahavavy Solitena. Nanantona sy nanotrina reto atoko-piry reto. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Eto ny teny dia manao hoe Jesosy no asandratra fa sika dia hetra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany hoe tsy ho lava teny fa dia izay. Fa kosa misy teny nataon'i Paoly tamin'izy tany Korinto. Dia izay no tiako amafisina an'reto atoko-piry reto. Amin'ny epistilin'ny Korinto any Paoly manoratra an'izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa isaorana anie Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa amin'izany raha malalako dia mitoera tsara, aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanaina ao amin'ny tompo. Izay no teny mentefa ho anareo koral amin'ity marain'ity. Paoly nanoratra an'io ho an'ny fiangonana Korinto satria izany asa fitoriana zany dia amin'ny alalan'ny hira koa. Izay no moa no ijony anareo teto. Ka dia ny tompo omba mandrakariva ny fikelezanareo aina araka ny teny io fa tsy foana tsy akory, aza miova. Dia ena fa nahazo maio moa nareo iny ohatra manambara sady le matsandray fa azovazy ihany fa engeny mba tsy ova fa mahareta amin'ny asan'ny tompo. Ka dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra tompoko. Entoko mangataka reto namako reto moa mba hitsangana koa aty anoloana. Mandroso aty alolo aty, mandroso aty alolo aty. Izay moa fiangonana FPTM any Île-de-France any Paris any dia mba manana teny ngambany ny amin'izao fa 5 taona ny reto koralina reto. Misy tantara mba tiako hisarihana antsika tsirairay any amin'ny tantara faharoa, tantaran'ny Josafata mpanjaka. Any amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo izy io. Izy io dia anisy fahavalo maro manodidina ny Israely ho avy ady. Dia nitambatra tao daholo ny Siriana, ny Moabita sy ny karazany Palestiniana sy zay eritreretinao manodidina ny Israely amin'izao fotoana. Reo rehetra reo tonga de tous côtés. Quand on dit de tous côtés, ny tendrombohitra rehetra manodidina ny Israely zany dia voadidina fahavalo. Kanefa tao amin'izay indrindra no nampibebaka ny Israely ka nitodiany tamin'i Jehovah. Ary rehefa taon'ny fibebahana no entin'ny Josafata mpanjaka nitodika tamin'Andriamanitra, nitondra ny vahoaka ny zaza amam-behivavy, ny akoaka tamin'i Jehovah, ny atomboka tamin'ny mpanjaka, dia zao ny fanapahan-kevitra atao ry havana. Taraina izy satria zao tsy haresy an'ireo fahavalony. Fa ny ray lehibe dia zao natoky an'i Jehovah.
Ary rehefa mivanginy Jehova tao anatin'izay fibebahana zay izy dia nanendrya mpihira fiderana ry havana. Dia nanendra n'ireo mpihira fiderana reo a Josafata-mpanjaka, ka reo mpihira fiderana reo a tsy nanao afa-tsy nihira sy nideran'i Jehova, ka nanao hoe any amin'ny azy izy teo derainany Jehova fa mandrakizay ny famindram-pony nihira fiderana reo miaramila mpanjaka. Andeha hivoaka ny zavatra nisy a miaramila tsy niady akory, fa ny fahavalo a mifampiseho trompe everiny faretsyndray a ny fahavalo, dia ny famono samy famono ny fahavalo a miaramila nisy ny zanak'Israely tsy niady. Inona moa ny tiana ambara? Nihira fiderantsika teto an Jehova. Iza reo fahavalo marobe tonga manafika reo zany? Io le adiny Satana manodidina antsika isan'andro. Ny anjaran'ireto groupe de louange en chorale ny sekoly alahady mihira fiderana, fa iza mipandresy ry havana? Ianao zay efa naheno an'izany hira fiderana izany, hivoaka any amin'ny adinao ianao amin'ny manomboka ny androany, dia ataovy eo amin'ny toeran'ny zanak'Israely ho efa nandresy tsy ny adiny. Ny olanao samy olanao ny famaka manome vahaolana, ary ny aretina samy aretina no tonga miady ho tonga fahasitranana. Voninahitra ho an'Andriamanitra dia reo chorale reo GLD reo sekoly alahady zay rehetra nideran'Andriamanitra, ianao nihira tena ampitoerana tena, dia efa mihira ho amin'ny fandreseny midera no anjarako sy anjaranao. Niady tsy anaty tsy anao fa niza niady. Any Jehova voninahitra ho an'Andriamanitra reny any, mahereza daholo tsika amin'izany fiderana an'Andriamanitra izany. Misaotra tompoko. Mangataka ny mpanompon'Andriamanitra arany amin'ny teny hafatra sy ny tsotra. Ay mbola misy azafady tompoko fa aingana loatra fa dia mbola misy ny rakitra izy teo. Ay misy ny ato-ambadika so azafady indrindra tompoko. Anao ny hira FFPM ntsika, hira fa 500 hira rakitra 500 firana FFPM. Dia mangataka ny azafady ay tonga dia taritina azafady ary aloha. 750 ny azafady a, laso tonga dia hitariky izany hery izany zay a. Izy to hitako ny lala tsara ka izorako, azoko manape ry fanahy eo, manape ry fanahy masino averina. Hitako ny lala tsara ka izorako, azoko ny famonjena ka ho tany. Manape ry fanahy eo, manape ry fanahy masino. Ravoravo ao Jeso, ianao ny tompoko. Faly ao ry mpamonjy, afaka ao ny eloko. Ravoravo ao Jeso, ianao ny tompoko. Faly ao ry mpamonjy, afaka ny eloko gaga. Hitako ny lala tsara fa izoro, azoko ny famonjena ka ho tanako. Manape ry fanahy eo, manape ry fanahy masina. Fitiavana ihany no natolotra ho anahy, nefa kosa fahotana no novoanay no navalinay aho. Fitiavana ihany no natolotra ho anahy, nefa kosa fahotana
no navalona ihany hitako ny lala tsara hitako ny lala tsara ka izorako azoko ny lamonjena ka manapea rifanayo manapea averitsika mafara miaramira daolo amizay ary hitako ny lala tsara ka izorako azoko ny famonjena ka hotanako manapea rifanayo manapea rifanahy masino ary tsangantsika tomboka nolotra zany rakitra izany bavaka sika iny Jesosy ilay sombony kely sy bitika tokoa tamin'izay nefa nitainao anay ary reny Jesosy no vokatry ny fonay mba raiso dia ankasitra ao ampandrosona ny asanao ho voninahitry ny anaranao tompo malalo ankasitrao ny mpanomponay tsirairay afo izay nanolotra izany tompo malalo ianao le tompo le fanontany tsirairay fantatro fa tiany tsirairay mbola anomeany tsirairay araky ny lany avy voninahitry ny anaranao ny anaranao Jesosy no anoloranay izany amin'ny sotra tompo amen dia mangataka ny raharam-piangonana alohan'ny hidiran'ny famaranana fotoana tompoko dia miarabantsika amin'ny naran'ny tompo natratry ty andro alady andro any ity indray apetsaka moa zany tenin'ny famezana teto fa hofitinina ny raharam-piangonana tsy dia misy firy misy azafady fa amin'ny fomba mitinana azy zany mitinana azy dia izao tsisy miova ny fandarana mandritry ny herinandro na ny birao na ny sekolalady izay manomana ny arba de Noël na ny fifoazana sy ny fianaran-kirany chorale manaraka izany izay mamaiky indrindra dia fisaorana ny ray aman-drenitsika izay nitototo avy lavitra ny avy any Paris sy ny manodidina tonga eto amin'ny fiangonana misy atsika misaotra betsaka tompoko tsy nalavitany nanatrika ty tsingery taona ny fadimy nankalazain'ny chorale teo indrindra ity nisy taminareo moa zany nikasa nandefa fa dia noho ny fandaharan'Andriamanitra dia tsy tonga teto izy fa na izany fantokavanareo dia isaorana ary tsy tonga koa tsy homenatriny satria Andriamanitra ny tompon'ny fandaharanam-potoana manaraka izany dia misaotra izay mendrika isaorana tokoa ny chorale izay natotosa izay antsa mpiderana izay noho ny navitany ny fankalazana ny fadimy taonany isy ireo izay nanotrina na ny louange sy kolalady sika mianakavy ihany koa dia isaorana satria raha tsy teo tsika zany dia tsy nahalavrary zany tsika dia isaorana ary ny fara izay ifonana satria izy ny tokony isaorana mialoha dia isaoran'Andriamanitra tamin'izany zavatra rehetrarehetra zany ararotina ny fantokavantsika marobe ohatr'izao ilazana zany ny antom-pison'ity fiangonantsika ty fiangonana ty dia FPTM Haute-Savoie maro aminareo ny vahiny misy ny samy voatonga teto misy ny efa teto dia rarotina zany satria andro lehibe ny andro any FPTM Haute-Savoie dia Zanatoby izay mitaizantsika ara-panahy dia misy ny asa sy fampaherezana ao anatin'izany ny asa sy fampaherezana izay misy atao amin'ny fiangonana dia isaky ny alahady fahatelo dia misy zany asa izany izay anasana antsika rehetra ho an'izay manana olana na aretina mila trotrona-bavaka dia misy ny mpanompon'Andriamanitra izay voatokana ho amin'izany dia ny mpiandry zany
ny fitoam-pivavahana moa dia isan-kalahady izay manomboka ny amin'ny 10 ora sasany manomboka amin'ny 10 ora sasany fiangonana isan-kalahady ary mifarana zany raha ela indrindra amin'ny iray sasany na amin'ny 2 dia zany fanentanana antsika izay maniry io mivavaka aminay eto isaky ny alahady zany moa ny vavaka ny taritana avy dia ny président choral teo dia efa nanentana ihany koa mba anatevina ny isandry zareo ka inona moa fa rehefa tonga eto amin'ny fiangonana dia eo dia efa eo ihany dia mivadika dia manamafy ny choral fa dia zay zany dia mitamatra ao zany rehetrarehetra zany dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany vita iny ny fankalazana sy ny asa mbola mitoy moa zany rehefa avy eo amin'ny ray aman-dreny fa aorian'izay kosa dia isy ny inona ny ilazana zany fiaraha-misakafo atao hoe repas agape anasana antsika rehetrarehetra nanisa tato andaniny 64 nanisa tato 37 eo amin'ny 84 eo nisy antsika menakavy ny olona prévu nasain'ny choral androany dia manodidina 100 donc zany raha ataonareo calcul zay nantsika nanao matematika dia 100 moins 4 misy reste be dia be sakafo ka na mijanona tao le atsika rehetra tsy hosy ho very anjara na nitondra na tsy nitondra dia zay angamba fa dia voninahitra ho an'Andriamanitra rehetra saotra tompoko rehefa mifarana kosa ny tsodrano amin'ny famaranana ny fitoam-pivavahana dia izy tompoko ny fandaminana ho atao kely rehefa avy eo ka mbola ijoro iverina ijoro ety ny tompona andraikitra momban'izany ka amin'ny toromarika zany zay ho arahantsika rehefa vita ny fitoam-pivavahana fa dia isaorana antsika mialoha sahady ny amin'izay fandaminana izay saotra tompoko amarana ny fotoana itsika ry havana zavatra tiako anontaniana amintsika dia inona moa le temy mandroany aizany misy an'izany teny zany filazantsarany Jaune 3 verset 16 hoy izy fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay tsarovinao zany justina fa nomena ho azy zanan'ilay tokana hamonjy anahy tsaronareo rehetra izany ry havako nomena tsika rehetra ny zanak'Andriamanitra lay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao dia ahoana ny toyiny mba haninona fa ahoana amen hiara hitsangana itsika ry havana hiaraka hivavaka isika ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao lay Andriamanitra tianay lay Andriamanitra nafoy ny zanan'ilay tokana ho avitra ho anay hamonjy anay hisolovona anay hitondra ny otanay teo amin'ny hazo fijaliana satria zany ny fitiavanao Andriamanitra nantaraina raha io zanakao lay tokana io tsy noenoinao zany fa ny fitiavanao anay tianao ho vonjena izahay ka nafoinao ny zanakao lay tokana
amonjy anay fitiavan'Andriamanitra, fitiavana tsy takatry ny saina, fitiavan'Andriamanitra lay nifidy asianao, lay niantso asianao. Raha mitodika zay Jesosy amin'ny lasanay dia tsy mendrika na ny anonona ny anaranao masina. Kanefa ianao Andriamanitra tsy rikoriko tamin'izany fahotana izany, fa tena Andriamanitra te hamonjy anay ianao, Andriamanitra honena, Andriamanitra te hanapaka, te hame anay le fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy malala, misaotra noho ny teninao, misaotra ny fotoana rehetra tandroany. Jesosy malalo, aza vela mandalo ny teninao, fa tena iainanay zany teny zany, ho fanasy fiainana iainanay zany, na mivoaka zay na miditra, na mandry zay na mifo, dia ho tsarovanay lay fitiavanao Andriamanitra anay, lay namonjenao anay, lay sotonanao anay tao anatin'ny lavaky ny fahafatesana. Misaotra Tompo malalako, ndreto zay Jesosy eo, manavao ny falora tenanay ho anao, fo saina vatana fanahy, atolotra ianao ndray Jesosy, satria ianao ny solovonanay, ianao ny namonjy anay Jesosy, ny andro rehetra iainanay ane Tompo anompona ianao. Misaotra Jesosy, misaotra Tompoko, maro be ny tianay angatahana. Foy ny fisainanay Jesosy, fa ianao nefa miteny fefa fantatry ny raina reo zay any an-danitra, zay tokony ho anareo, na mbola tsy mangataka amin'ny ara ianareo efa fantany, fantatrao Jesosy. Tsisy miafina aminao, ny tsirairay avy, ny isa-tokantrano, ny adi-piainanay, ny olam-piainanay, ny hoavinay, ny mamatotra anay. Jesosy eo, terizo aminaranao izahay, mandra-pahatonga anay any aminao any. Misaotra Tompo malala, misaotra Tompoko, dia rainay mandrakizay, mandrakizay ny voninahitrao. Misaotra mpamonjy eo. Amen. Raiso nitsodrano tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Itayanao ane Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ane Jehova ka hanome anao ny fiadanana. Ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra ny hiaro ny foninareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy anio ary mandrakizay. Ho anao Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina, ny dera haja mamboninahitra ambony indrindra, izay efa anao hatray ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Faranantsika zany vavaka zany amin'ny vavaka feno somamy izay nampianarinao ny mpianatra fahiny izay manao hoe: rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny any anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio izay anina sahaza ho anay ary mamelany helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Iombona atsika fifankatiavana ary havana dia mbola ho ataontsika nira, na dia tsy tao anatin'ny programma ara 530, dia ifandray tanana daholo tsika anao an'izany fitiavana rano velona. Ataontsika daholo ny tonony rehetra fotoana. Fitiavana rano velona, tua rano lalina, kamiapina ao anatiny ny fia nandanitra. Fitiavana no
dia ho tanteraka tokoa ne izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mahereza tolo tompoko.